Salamadoly a izara aminareo indray aho zao a hoe ahoana ary a ny ahafahantsika manoratra code javascript a dia ny fomba voalohany anaovana an'izay a efa niresakantsika teo aloha amin'ny alalan'ny fampiasana ny VS Code fa misy toerana anankiroa a afaka andehanan'ny code javascript. Ny anankiray a any anaty serveur a dia ny anankiray a anaty navigateur. Dia ny zavatra ho jerentsika androany a dia izay anaty navigateur izay. Dia ny zavatra ho ataontsika voalohany indrindra aloha dia amorona dossier tsika. Ny dossier forontsika ataontsika hoe javascript ny anarany. Rehefa miforontsika io dossier io a dia batentsika eo ambony VS Code satria efa izay ny ianarantsika teo aloha hoe afaka tonga dia batena eo ambony VS Code le dossier dia misokatra ao anatiny ao. Dia rehefa misokatra ao anaty VS Code le dossier dia afaka mamorona fichier tsika avy eo. Tonga dia misy bouton hoe new file na ihany koa eto ambon'le dossier eto a dia anaontsika hoe new file dia amorona fichier HTML tsika satria ao anaty fichier HTML isokatra anaty navigateur no ampiasantsika andefasantsika an'le javascript. Dia ataontsika hoe index.html ny anaran'le fichier HTML. Dia mba amoronantsika an'le squelette le HTML dia manao fotsiny tsika hoe point d'exclamation dia entrée dia tonga dia miforona le squelette le fichier HTML. Mba ahafahantsika manampy javascript ao anatin'io a dia manamboatra tag tsika hoe script manampy tag tsika hoe script ato anatiny ato. Rehefa ohatra ka miforona io tag io a dia afaka manampy ny code javascript atsika eto anatiny eto amin'izay tsika. Dia ataoko ohatra izao hoe aminao hoe console.log ny hoe console.log dia ahafahanao miafficher information ao anaty console an'ilay navigateur. Mbola jerentsika hoe ahoana ary ny ijerevana ny console ao anaty navigateur. Dia ozy ato anatin'ny console ato hoe hello zay ozy zany ao anatin'io console io zany hoe io tikitsika afficher ao anatin'le console an'le navigateur. Dia ahoana ny ahafahantsika mijery an'io efa niresahako teo aloha hoe misy an'izay extension zay hoe live server any VS Code dia raha ny installer an'io ianao dia afaka ao anatin'ity fichier index.html ty fotsiny no manao clic droite dia manao hoe open live server. Dia rehefa manao antsika hoe open live server dia tonga dia hitanao hoe manokatra ny navigateur par défaut ako izy. Dia mbola tsy sinina mitranga satria tsy misy sinina ao anatin'ity document HTML ity. Fa raha sokafantsika ny console dia ny fomba hanokafantsika ny console dia amin'ny alalan'ny F12. Raha ohatra ka appuieko ny F12 dia hitanao hoe misy message eto hoe hello. Dia io zany le message nosoratako tato anatin'ity script ity. Dia mbola programmation PDP azontsika ampidirina eo fa zay aloha zany no mamaritra hoe afaka nanampy an'iny code javascript iny tsika tao anatin'le HTML. Fa misy fomba faharoa ihany koa. Le fomba faharoa dia tsy ao anatin'ilay HTML no ampian'le code fa ivelany. Zany hoe amorona fichier hafa tsika ahafahantsika manoratra an'le javascript. Dia ndaontsika ary anamboatra fichier anankiray hafa esorintsika aloha reto script anatin'ity VS Code tsika ity. Dia ahafahantsika manoratra an'le javascript ivelan'le HTML mety hoe manome fahalalana ao antsika koa zay. Dia afaka mamorona fichier vaovao tsika ataoko hoe script.js dia ataoko entrée. Tonga dia tsikarintsika hoe rehefa nisoroko ilay script tao anatin'le body teo dia niala le message hoe hello tato anatin'ity console ity. Fa ato anatin'ity script.js ity indray no hosoratako le console.log teo. Fanafoizana console.log ihany koa atao amin'ny VS Code dia afaka tonga dia manoratra log ianao manao hoe entrée dia misoratra amin'ny console.log dia avy eo za eto amandray hoe hello from js file dia sauvegardeko. Dia mbola tsy misy inina mitranga ihany ato anatin'le console fa satria mila ampidiritsika ao anatin'le fichier index.html le fichier script.js vao niforontsika teo. Dia ahafahantsika manao an'izay dia mamorona balise script ihany tsika fa ampitsika an'le attribut src. Dia io src io ampidirana ny anaran'le fichier javascript niforontsika teo. Dia eto izy hoe script.js. Dia raha sauvegardeko iny dia hitanareo hoe misaffiché eto amin'ny console atsika le hoe hello from js file dia afaka manoratra javascript zany tsika zao na tonga dia directement ao anatin'ny balise script
na ao anatin'ny fichier javascript hafa zay ampidirina ao anatin'ity fichier html ty rehefa avy eo. Zay ny amin'ny vidéo antsika zao a dia mbola hidiako antsika hoe ahoana ary zany ataontsika raha ohatra ka any anaty serveur no mety ampiasantsika an'ilay javascript. Fa zay aloha ny androany a dia mankasitraka anao ny jery an'izay a amin'ny vidéo manaraka indray tsika mifankahita mandram-pionatra daholo.